Araka izany dia naharitra ora telo tany hoany nanavotana ny ainty lehilahy no totorany tany teny Ambohimanarina ity. Fa nanao fitsidiana teny amin'ny Enam Andribe kosa androany ny ministry ny asa-panjakana Ramaolomasy Olderaka tamin'izany no nanambarany fa tokony ampadio ny fifaninanana idirana ho mpiasa-panjakana. Tokony izay mahay ho izy no tafiditra ao anatin'izany sekolim-panjakana ambony izay. Ataovy ny fomba rehetrarehetra mba adio tanteraka ny concours ny Enam ity mba iaina ohatran'le niainako nandeha tany Paris ny lafa tsy mahalala nizanizy tsy mandoha ny framinizanizy fa mba mivaizany no afaka azy idirana amin'ity Enam ity mba mety ho reriako angano afaka mialina ampilaminana amin'ity ministère ty andra iandro satria tokony dia hoe mbolana mipetrapetra fa mba mety ho satisfaction ny mieritretra hoe misy olona tsy mahalala nizanizy tsy nandoha ary ary tamin'izanizy fa tafiditra ato amin'ny Enam izy juste noho ny fahaizany fotsiny any sa ohatra nyle manenako nandeha tany tena miangary ny fomba rehetra ny fazy rehetra atao amin'ny fikarakarana ny concours ty hatramin'ny farany dia mba atao amin'ny fomba rehetrarehetra miapadio an'izany concours izany.